ny voninahitra dia ho an'ny Jesosy Kristy irery ihany, fa ny fahasoavana sy ny fiadana ary ny fandresena ho amintsika rehetra hatrany hatrany. Hoentina amintsika indray ny toy ny fampianarana tsy misy kilema, ary aniotsika dia anaraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny Baiboly mahakasika ny hoe mihatombotra ny andro. Arak'izany dia harahinao anatin'ity fampianarana ity ny fanazavana atao hoe mihatombotra ny andron' Jehova, mihatombotra ny andron'ny Tompo ary mihatombotra ny andron'ny Jesosy Kristy. Vakitsika ary ny teny izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 10, ny 5:20. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka amin'ny fanao sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa mihatombotra ny andro. Eto Jesosy Kristy dia nametraka didy izay tsy maintsy ho arahiny ny olona rehetra mpivavaka na koa hoe kristianina. Zany didy zany dia hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Ny antony dia nambarany mazava tsara hoe mihatombotra ny andro. Inona ny tiana hambara amin'izany? Andro inona mihatombotra? Efa tsy lavitra intsony fa efa tena akaiky. Dia andao lovaka itsika ary manazava an'izany ao amin'ny Ezekela 3:7. Fa efa atombotra ny andro, eny atombotra ny andron' Jehova, dia andro mandrahona sy fotoana amaliana ny jentilisa izany. Eto dia milaza izy fa io andro mihatombotra io dia antsoina hoe andro ny Jehova. Fa misy anankiray ihany koa izay eti ny lazana an'izany, araky ny hita voasoratra ao amin'ny Petera 2:7, eo amin'ny 10:10. Fa ho avy tahaka mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tena zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay ho aminy. Eto amin'ity teny ity indray Jesosy Kristy dia tsy nampiasa ny teny hoe atombotra ny andron'i Jehova, fa izy hoe atombotra ny andro ny Tompo. Inona ny tiana hambara amin'izany? Fa raha hanaraka hatramin'ny faranao dia ho azonao izay ity Jesosy Kristy ho lazaina amin'indray hoe fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo. Ary ao amin'ny Korintianina 2:1-5, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsina anareo amin'ny andron' Jesosy Kristy Tompontsika. Eto indray izy dia miresaka ny hoe andron' Jesosy Kristy. Nahita zany tsika hoe andron' Jehova, andron'ny Tompo, andron' Jesosy Kristy. Ireo dia lazaina hoe mihatombotra, ary mety tonga ny eritreritra hoe samy hafa ve izany. Fa mba anampiana antsika hoe iza Jehova, iza Jesosy Kristy, dia aleo vakiana ny teny voasoratra ao amin'ny Isaia 1:7, eo amin'ny 5:12 manao hoe fa izao ny lazain'ny Tompo dia Jehova, ny ray mason'i Israely, amin'ny fiverenana sy ny fisarahana no hamonjenanareo amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no sy ny herinareo nefa tsy nety anareo. Eto dia manazava iza ny Tompo. Ny Tompo dia Jehova, na hoe iza Jehova? Jehova no Tompo. Fa ao amin'ny Korintianina 1:9, eo amin'ny 9:1, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany dia ny ray, izay niaviany zavatra rehetra ary ho azy isika, ary iray ihany ny Tompo dia Jesosy Kristy, izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Eto indray tsika dia mahita hoe ny Tompo dia Jesosy Kristy. Ny Tompo dia Jehova, ny Tompo dia Jesosy Kristy. Samy hafa ve zany? Fa ao amin'ny Efesianina 4:5,
dia misy teny fanamafisana hoe iray ihany ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Ka raha nambara teo hoe miatombotra ny androny Jehova dia entina anavahana amintsika sy ilazana ny hoe ny fitoana amin'ny fahoriana lehibe zany. Miatombotra ny andron'ny tompo, zany kosa dia entina ampahafantarana antsika ny fahataperana zao tontolo zao, ary ny hoe miatombotra ny andron'i Jesosy Kristy dia entina ampahafantarana antsika ny fiaviany Jesosy Kristy. Noho izany raha nanaraka tsara ianao dia tsy hafa akory Jehova, tsy hafa akory Jesosy Kristy, fa ny tompo dia Jehova, ny tompo dia Jesosy Kristy iray ihany zany. Fa ato amin'ny Baiboly Jesosy Kristy dia mba anavahana ilay trangan-javatra, dia misy ny antsoina hoe andron'i Jehova, misy ny antsoina hoe andron'ny tompo, ary misy ny antsoina hoe andron'i Jesosy Kristy, mba anavahana ireo trangan-javatra miseho amin'izay lazaina hoe efa miatombotra izany andro izany. Zay ho arahantsika voalohany dia mikasika ny andron'i Jesosy Kristy. Azay amafisy teto am-pandroana fa zany andron'i Jesosy Kristy zany dia efa miatombotra, efa tena akaiky, ary anairana anao sy anampinanao ity fampianarana ity mba tsy ho variana miatrika izao fiainana izao. Ary za dia mampirisika atreo ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, fa homany kosa ny fiainana mandrakizay fa ho avy Jesosy Kristy. Zany ny fomba entina miatrika amin'ny fiainana, tsy variana amin'ny fiainana eto ambony tany, fa tsy maintsy manomana ihany koa ilay fiainana mandrakizay. Ka inona ary ilay hoe miatombotra ny andron'i Jesosy Kristy? Ao amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany 15:9, zay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Marina, ilazana zavatra ho avy zany. Fa na ilazana zavatra ho avy azy zany dia tena efa atombotra, zany hoe tena efa akaiky. Inona moa zany ilay hoe andron'i Jesosy Kristy zay lazaina hoe miatombotra? Dia ao amin'ny Tesalonianina 2, toko 2:1, ary mangataka aminareo zahay rahalahy ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika sy ny anangonana antsika eny aminy. Ka ny andron'i Jesosy Kristy zay lazaina hoe efa miatombotra dia entina ilazana amintsika rehetra ny fiaviany Jesosy Kristy. Ary io fiaviany Jesosy Kristy io dia efa nambara eto hoe ny anangonana antsika ho eny aminy, ho angonina ho eny amintsika. Zay le ho tondroina amin'ny hoe andro Jesosy Kristy zay entina ilazana ny fiaviany. Ary ny zavatra tena antsipiny ao anatin'izany dia hoe aoka tsy hanatsiny amin'izany fiaviany Jesosy Kristy zay tena efa akaiky, zay tena efa miatombotra izany, aoka tsy hanatsiny. Ary eo no anampinanao, satria ianao zay manaraka ny fampianarana dia tsy te ho very ianao, tsy te hizaly any amin'ny elo, tsy te hiafarany amin'ny fijaliana mandrakizay zay misy fariafy sy ny fara mirehitra ianao. Ka manaitra anao amin'ny alalako indray Jesosy Kristy hoe miatombotra ane le fiaviany Jesosy Kristy, io le andron'i Jesosy Kristy, ka aoka tsy hanatsiny. Ao amin'ny Filipianina 1:10, mba hamantaranareo zay zavatra tsara indrindra, mba ho madio po ary tsy hanatsiny amin'ny andron'ny Kristy anareo. Mba tsy hanatsiny amin'izany fiaviany Jesosy Kristy zay efa tena miatombotra izany, dia hoy izy hoe mba hamantaranareo zay zavatra tsara indrindra, mba hamantaranao zay zavatra tsara indrindra. Inona ny tsara indrindra? Mba ho madio po,
madio fo, zany ny zavatra tsara indrindra. Dia ny tsirairay avy manana zany hoe fahadiovam-po zany. Fa satria rehefa madio ny fon'ny olona anankiray, dia mitarika ny fiainany tsy anatsiny zany. Ilaina ny fahadiovam-fo. Tsy mety ny fo raha hitambesaran'izao zavatra maro samihafa zao, feno alahelo, feno fahatezerana, feno fahavinirana, feno faharatsiana. Tsy mety ho avy ene Jesosy Kristy, ary miatombotra ane ny andro fiaviany. Dia tsy mety raha zavatra tahaka an'izany no mameno fon'ny olona. Fa hoy Jesosy Kristy hoe mba hamantarana anareo izay zavatra tsara indrindra, ary mba tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy, dia tena ilaina ny manana fo madio. Mba tsy hanatsiny amin'ny fiaviany, dia ao amin'ny Efesianina 5:5, ny 7:20, mba ho raisiny ho antenany zany ho fiangonana malaza, tsy misy petipetina na fiketronana na zay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy amin'ny fiaviany Jesosy Kristy na andron' Jesosy Kristy zay efa tena atombotra io. Dia notsipihana mazava tsara atao amin'ny Baiboly mba ho fatatsika rehetra fa ny olona manahoana na amin'ny fiangonana manahoana no ho raisiny. Izy hoe mba ho raisiny ho antenany zany. Ny fiangonana maninona? Malaza, tsy misy tsiny, malaza masina. Zany fiangonana malaza tsy misy tsiny, malaza masina izany dia zao, tsy misy petipetina na fiketronana. Zany no ho raisiny, zany no angoniny ho eny aminy rehefa ho avy Jesosy Kristy. Atombotra zany andro fanangonana atsika ho eny amin'izany. Marina fa miteny hoe fanangonana atsika ho eny aminy, fa mario le teny sy azo adinoina hoe ny ho raisiny aneka dia fiangonana malaza tsy misy tsiny, zany hoe masina, tsy misy petipetina. Atombotra ny andro, rehefa ho avy zany andro Jesosy Kristy zany, dia zao ny zavatra hitranga ao amin'ny Tesalonianina 1:4, ny 9:12 sy ny 17. Fa ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Io ny zavatra hitranga ao am-piandrasana ny faneno ny trompetran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny feon'ny arkanjely. Io lay fiaviana efa miatombotra, efa atombotra ny handrenesatsika ny feon'ny trompetra zay ho tsofo ny arkanjely. Ary rehefa hitranga zany, tonga le fotoana anangonana atsika, anangonana ny tena fiangonana zay namarihana teo fa madio fo, fiangonana tsy misy tsiny, zay no angonina eo aminy. Ary eo no anomanana anao averiko ihany mba tsy ho variana amin'izao fiainana izao. Ny maty eo amin'ny Kristy nitsangana aloha, rehefa afaka izany dia ny velona ka mbola mitoetra no akarina, eno tsara le teny, akarina ilozana ty tany zay misy zavatra maro mandreraka ny fo, mandreraka ny saina ity. Betsaka moa ny olona mbola tena te hipetraka eto, fa tsy afaka aharitra eto na dia te hipetraka eto aza, satria ho hitatsika eo indray ny fanazavana an'ilay teo hoe andro ny tompo aoriana kely eto. Androtsika zay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:7-15, entina anazavana an'ilay hoe zay velona ka mbola mitoetra, ity teny zay ho vakiana aminao ity, satria ny velona ka mbola mitoetra no akarina. Vakitsika ary lay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:7-15. Dineo ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana anareo na tsia, izaho toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo
fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Raha tsy olona ny laviny ianareo, ny velona ka mbola mitoetra no akarina. Mitoetra amin'inona? Mitoetra amin'ny finoana. Mitoetra amin'ny finoana aniza. Mamaly izany na manazava izany ny teny voasoratra ao amin'ny Romanina 7:1-20 sy ny 2:20. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa fa mbalany lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanany Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Ny velona ka mbola mitoetra no akarina. Fantany angezabe mitoetra amin'inona? Mitoetra amin'ny finoana. Fantany manaraka finoana an'izy? Finoana an' Jesosy Kristy. Zany raha mbola ao anatin'ny olona anankiray, raha mbola hita eo amin'ny olona anankiray ny fahadiovam-po, raha mbola hita eo amin'ny olona anankiray ny fiainany zay tsy misy siny na koa hoe masina, ary izany olona izany mitoetra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy, rehefa tonga io fotoana any anonotro apetra io, dia izany olona izany lay fiangonana anisany ho akarina hitsena azy any amin'ny habakabaka. Ka ny andron'ny Kristy zay na koa hoe ny fiavian'i Jesosy Kristy dia tena ilaina izaho sy ianao aoka ho madio fo, aoka tsy hanatsiny, aoka ho masina, aoka mbola ho mitoetra ilay hoe mitoetra amin'ny finoanany Jesosy Kristy. Ary ahoana kosa mikasika ilay hoe andron'i Jehova na hoe miatombotra ny andron'i Jehova. Ho azavaintsika indray araky ny teny izay voasoratra amin'ny Ezekela 7:7. Fa efa tombotra ny andro, eny atombotra ny andron'i Jehova, dia andro mandrahona sy fotoana hamalinan'ny jentilisa izany. Efa nambara fa zany andron'i Jehova zany dia andro mandrahona, andro zay amalinany atao hoe jentilisa. Iza moa le jentilisa? Voalohany aloha dia zay rehetra tsy jiosy, zay rehetra tsy zanak'Israely dia jentilisa. Fa iza ihany koa ny jentilisa? Ny jentilisa koa dia entina ilazana ireo rehetra zay miaina ankehitriny kanefa naninona? Mbola tsy nateraka indray, mbola tsy tonga fiangonana, dia tondroina amin'ny atao hoe jentilisa. Ka andro amalinan'ny jentilisa izany atao hoe andron'i Jehova zay marihana ihany koa fa miatombotra. Inona ary zany andron'i Jehova zay miatombotra izany? Io dia azavaina amin'ny teny izay voasoratra ao amin'ny Mateo 5:20. Fa amin'izany andro zany dia isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toazy ato izay niandohany zao tontolo zao, ka mandraka ankehitriny sady tsy itsony. Ny atao hoe andron'i Jehova dia entina ilazana lay fahoriana lehibe isy eto ambony tany. Azany fahoriana lehibe isy eto ambony tany zany dia miatombotra raha vao tanteraka ny fampiakarana ny tena fiangonana. Ao aorianan'izany dia anomboka indray ny andron'i Jehova zay tondroina sy lazaina amin'ny atao hoe fahoriana lehibe. Inona no mitranga ao anatin'izany atao hoe andron'i Jehova izany? Manazava izany ny teny zay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:7, eo amin'ny 9 sy ny 7 dia ho toizantsika eo amin'ny 9. Ary noho izany dia iravoravo tanana ny rehetra ary ho kivy ny fony zanak'olombelona rehetra. Eo amin'ny 7, indro avy ny andron'i Jehova dia loza sy fahavinirana ary fireheta amin'ny fahatezerana hanafoanana ny tany sy andringanana ny mpanota tsy ho eo. Io andron'i Jehova io dia efa nambara hoe le fahoriana lehibe
inona no hitranga ao anaty zany? Loza tsy toa. Avy amin'ilay tsy toa. Ary zany loza tsy toa na tsy laitra na tsy zaka izany dia ahatonga ny olombelona rehetra zay mbola tavela eto ambony tany hiraviravo-tanana. Ny teny hoe hiraviravo-tanana dia entina ilazana hoe tsy mahita fomba, tsy mahita hevitra, tsy mahita lalana, tsy hita tsony izay atao. Ary tsy vitan'izany fanambara fa ho kivy ny fony zanak'olombelona. Satria nahoana? Io andron' Jehova io dia fotoana zay ahitany olona mbola sisy eto ambony tany ny firehetany fahatezerana na ny fahaviniran'i Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izay fahatezerana na fahaviniran'i Jesosy Kristy mandritra ny andron' Jehova na ny fahoriana lehibe zany dia hanafoana ny tany handringana ny mpanota izy. Zany dia mbola azavaina. Zany hoe ity andron' Jehova, ilay fahoriana lehibe ity, dia mbola misy teny manazava izany zay ao amin'ny Zefania toko voalohany, ny 9:7 sy ny 10:12. Fa efa tombotra ny andro lehiben'i Jehova. Eny efa tombotra sady mihafaingana indrindra. Injay feo ny andron' Jehova. Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy ihany. Andro fahatezerana zany andro zany. Andro fahoriana sy fahalelovana. Andro fandravana sy fanafoanana. Andro maizina sy manjombona. Andro mandrahona sy maizim-pito. Mbola nao mafisina ao amin'ny Zefania toko voalohany, ny 9:7 sy 10:12 ity, ny zavatra mitranga amin'ilay andron' Jehova izay marihana ihany fa miresaka betsaka ny fahoriana lehibe. Fa ozy hoe na dia ny lehilahy mahery azy dia hitomany ihany. Satria nahoana? Andro fahoriana sy fahalelovana izany. Fandravana sy fanafoanana. Maizina sy mandrombona. Mandrahona sy maizim-pito. Mbola tohizana io teny ao amin'ny Zefania toko voalohany io, eo amin'ny 7:17 sy ny 18. Ary ampahoriny olona aho handehana antony jamba, satria efa nanota tamin'i Jehova izy. Ny rano dia ahidina toy ny vovoka, ary ny nofony ho toy ny zezika. Na ny vola fotsiny na ny vola menany dia samy tsy ahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehova. Fa ho levon'ny afo ny fahasarom-piarony ny tany rehetra. Fa fahafonganana eny, fahafonganana tapoka tokoa no ataony amponina amin'ny tany. Tena manaitra dia manaitra ny andrenesany eto hoe hampahoriny olona hoy Jesosy Kristy. Mandritra n'io fahoriana lehibe izay andron' Jehova efa mihatombotra io dia enoy re azafady hampahoriny olona Jesosy Kristy handehana ny toy ny jamba. Ny antony efa nanota ny olona. Ary mbola manaitra koa hoe ny rano dia ahidina toy ny vovoka, ny nofony dia toy ny zezika. Tsy misy ahafahan'ny olona miaro ny tenany na mamonjy ny tenany tsony amin'izany. Ary eo mahatonga Jesosy Kristy hoe na ny vola fotsiny na ny vola menany, entina ilazana hoe na ny arena, dia tsy ahavoavonjy ny olona amin'izany andro. Andro fahatezerana, zany andron' Jehova na fahoriana lehibe zany. Isy fahafonganana atao amponina izay mbola tavela eto ambony tany. Ka raha miteny hoe mihatombotra ny andron' Jehova na ny fitoana amin'ny fahoriana lehibe dia zavatra reto no mitranga. Fotoana izay hamalinan'ny jentilisa izany. Andro fahatezerana izany andro zany. Andro fahoriana sy fahalelovana. Andro fandravana sy fanafoanana. Andro maizina sy manjombona. Andro mandrahona sy maizim-pito. Andro hampahorian'i Jesosy Kristy ny olona izay mbola tavela eto ambony tany izany andro izany.
Zay indray ilay hoe andron' Jehova zay anairana antsika rehetra fa miatombotra izany. Zay rehefa tsika indray ilay hoe andron' tompo zay lazana ihany koa fa efa miatombotra. Ndao vakina ny teny zay voasoratra ao amin'ny Petera 2:3 ny 10:10 ary dia tohizana eo amin'ny 10:12. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa zay eo aminy. 10:12. Sady manantena no mampahafaingana ny avian'ny andron'Andriamanitra zay hahamay sy halevona ny lanitra ary handoro sy hapepo ny tena ny zavatra rehetra. Inona indray no avana na tiana ampitaina amintsika amin'ilay hoe miatombotra ny andron'ny tompo? Nambarany ato araky ny fanazavana dia zao: ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Satria nahoana? Ho dorana avokoa ny tany sy ny asa zay ho aminy. Ary tsy zany ihany fa nambara ihany koa eo amin'ny 10:12 hoe izany andron'ny tompo zany dia hahamay sy halevona ny lanitra, tsy ny tany ihany no ho levona sy ho dorana zay eo aminy, fa ny lanitra sy zay rehetra eo aminy dia nambara hoe handoro sy hapepo ny tena ny zavatra rehetra eo amin'ny lanitra. Zay indray no azavaina amin'ny hoe andron'ny tompo zay miatombotra. Amafisiny eto ny fahamarinana fa ndray andro any ary tsy ho ela dia ho levonina amin'ny afo avy any an-danitra ity tany sy lanitra ity, arak'izay hitantsika eto hoe amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, ho levona ny tany no io afo avy any an-danitra io. Efa nisan'izany fandevonana ny tany zany tamin'ny andro ny Sodoma sy Gomora ao amin'ny testamenta taloha. Nandatsaka afo sy solofara avy any an-danitra sao Kristy, levona tanteraka zany firenena na tany Sodoma sy Gomora zany. Tsy misy sony dia tahaka an'izany no hitranga amin'ilay andron'ny tompo rehefa mandatsaka afo avy any an-danitra sao Kristy. Ao aoriana amin'ny fiainana rivotaona eto ambony tany dia ho levona ty tany sy lanitra voalohany tia ary sy rehetra eo aminy. Zany ilay ambara hoe atombotra ny andron'ny tompo. Ary ny andron'ny tompo dia marihana fa ao aoriana ny andron'i Jehova, le fahoriana lehibe, ao aoriana ny fiainana rivotaona. Zay vao mitranga io fandevonana ny tany sy ny lanitra ary zay rehetra eo aminy amin'ny afo avy any an-danitra io, zay antsoina hoe andron'ny tompo. Androtsika zay voasoratra ao Mateo 5:20 eo amin'ny 9:9. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay zay andro hatogavan'izany ary zay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Mario tsara, ny fahataperan'izao tontolo izao. Zao tontolo izao dia ho tapitra rehefa tonga io andron'ny tompo io zay andevonana ny tany sy ny lanitra zay rehetra eo aminy. No zany ny andron'ny tompo dia enti nilazana hoe ny fotoana zay hataperany izao tontolo izao. Amin'izany ho dorana avokoa ny tany sy ny asa zay eo aminy, hamay sy halevona ny lanitra, ho dorana sy hapepo ny tena ny zavatra rehetra. Zany indray no mitranga amin'ny atao hoe andron'ny tompo. Koa manainga anao, manaitra anao amin'ny mahampanompo Jesosy Kristy ny tenanay, mba hietsika anao amin'ny hahatonga anao ho vonona, mba
andron Jesosy Kristy dia anisan'ny akatra ianao fa tsy ho tratran'ilay atao hoe andron Jehova zay fahoriana lehibe tsy ho tratran'ilay atao hoe andron tompo zay fahataperan'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny fandevonana ny tany sy ny lanitra amin'ny hafa avy any an-danitra amin'izany fotoana zany koa hoentina aminao ny teny voasoratra amin'ny Efesianina 5 ny 5:20 ka hatramin'ny 20 koa tandremo tsara izay fandehanareo mba sy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapony tompo ary aza ho mamodivay ianareo fa amin'izany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenona ny fanahy tandremo izay fandehanareo tandremo izay ho fiainanareo tandremo izay lalana izoranareo aoka tsy hitondra ny tenanao tahaky ny adala fa mba tahaky ny endry ary eto dia mampirisika mihitsy ny hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa aoka ianao anao soa ny fanahinao mba anisany ho tonga any a-paradisa na any amin'ny fiainana mandrakizay eo Jerosalema vaovao ray andro any asio soa ny fanahinao aza vela ho very ny fanahinao fa ratsy izao fiainana izao ary amin'izao sisa zao dia aoka ho fantatrao izay sitrapony tompo iza moa ny tompo araky ny voalaza ao Filipianina 2:20 Jesosy Kristy ny tompo aoka ho fantatrao izay sitrapony Jesosy Kristy ary aoka ho fenona ny fanahy masina aoka ho fenona ny fanahy masina aoka ho fenona ny fanahy masina vonina ary ve ianao mety ary ve ianao ho fenona ny fanahy masina omeko anao ny teny voasoratra atao amin'ny baiboly zay tsy maintsy arahina iza na iza raha te ho fenona ny fanahy masina izy Asan'ny apôstôly 2 ny 9:20 ary Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina mario tsara ilay teny hoe ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina ianareo ho fenona ny fanahy masina saingy izao kosa tsy nitaky zavatra sarotra izy fa ny zavatra takina dia hoe mibeba manapa-hevitra isaraka tanteraka amin'ny fahotana sy ny faharatsiana ary aorinan'izany manapa-hevitra anaiky atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izany lalana tokana azahoana famelan-keloka tsy misy anarana hafa nomenany olona eto ambany lanitra azahoana famonjena azahoana famelan-keloka afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy tapao ny hevitrao efa vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy venao ary aorinan'izany ho fenona ny fanahy masina ianao fa raha misy tsy manana ny fanahy masina tsy any Jesosy Kristy izy aoka ianao ho fenona ny fanahy masina mbola mirosaka zany fanahy masina zany afaka mandray fanahy masina ianao ary ao aminao ny fanahy masina ka tonga ny andron'i Jesosy Kristy dia io fanahy masina ao anatinao io no hanovanao ndray mpimaso io no hitondranao any paradisa ianao ne tsy mahita ny lalana makany a-paradisy fa ny fanahy masina zay horaisinao io no hitondranao any aoka ianao ho fenona ny fanahy masina koa nambara taminao teto fa miatombotra ny andro dia ny androny Jesosy Kristy ho avy ampiakatra ny tena fiangonana miatombotra ny andro dia ny androny Jehova dia ny fahorina lehibe mandritra ny fito taona eto ambony tany miatombotra ny andro dia ny androny tompo izay fandevonana amin'ny hafa ny tany sy ny lanitra inona no ataonao toroana hevitra indray ianao aoka ho fenona ny fanahy masina koa ny fiangonana naorony Jesosy Kristy eto Madagasikara misy fotoam-bavaka manokana natao andraisanao ny famonjena feno sy ny fiainam-baovao amin'reto andro reto talata amin'ny 4 ora sasany alarobia amin'ny 4 ora sasany sabotsy amin'ny 3 ora tolakandro lahady ny maraina amin'ny 8 ary ny hariva amin'ny 2 ora sasany ho anareo any amin'ny faritra dia atsoy ty larana telefônina ity ahafahanareo
afantatra ny pastera ny atoerana ny 034 72 368 21. Ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany, fa ny fahasoavana ao amintsika rehetra mifalia ao amin'ny fanahy masina.